assurance AVA tsinjorodin'izao no avy ny fianakavianao ary miaina sy miary mandry azo antoka tokoa ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro. Ampitsikira indray tompoko lasy tompoko vavy ny andorana ny arahaba mba piraritsoanao amin'ity aliny zoma fa 5 volana May 17 ity ao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao isika amin'izao fotoana izao ary asaina ianao anaraka ireo vaovao nangony mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Isa taratsika azy ara dia makasika ny fifanaovan-tsoniny tanterahana tetsy amin'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola androany. Isan'ny olana sy sakana ho an'ny fampandrosoana eto Madagasikara ny aratsy ny lalana any amin'ireo lalam-pirenena maro samihafa izay tsy ahafahan'ny vokatra mifamezivezy eto Madagasikara. Asip-panamboarana ny lalam-pirenena faha-5 mampitohy ny Soanieran'Ivongo sy Vahibe iny. Hampindrana vola mitentina 4 tapitrisa $, ny tahiry Saoudiana ho fampandrosoana ho fanatanterahana izany tetikasa izany. Vita soni io maraina io izany fifanarahana izany. Claudia Solution sy mampitohy no mitatitra antsika izany vaovao izany. Raha toka mitetina 3 faingo 5 tapitrisa $, ny tetikasa fanamboarana ny lalam-pirenena faha-5 mampitohy ny Soanieran'Ivongo sy Vahibe dia 4 tapitrisa $, no famatsim-bola avy amin'ny tahiry Saoudiana ho an'ny fampandrosoana. Raha ny fantatra dia 30 taona no hamerenana io vola io. Ny maraina teo no tanterahana teny Antaninarenina ny fanaovan-tsony teo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny tahiry Saoudiana izay. Maro ny tombony azo avy amin'ny fanamboarana izany lalana izany. Afana ihany tokoa izy io manatsara ny fiainam-bahoaka any amin'ireny distrika sy commune maro samihafa any amin'iny faritra iny ary afahana indrindra mampivezivezy araka ny tokony ho izy ny vokatra. Fantatsika moa fa rehefa misy zay vezivezen'ny vokatra sy ny olona zay dia miteraka fampandrosoana zany ary anisan'izany ohatra araka ny ataoko teo hoe fanatsarana fari-piainana io satria mety hiteraka ihany koa izy tsy hoe mety hiteraka fa hiteraka mihitsy ny fidinany ny le nataoko teo hoe routine cost zany hoe ny fiainany ny sarandalana zany mazava ho azy sy fiainany ny fandaniana maro samihafa tsy maintsy atao eo amin'ny ataontsika hoe vezivezeny reny vokatra tonga vanilina sy ny jirofo atao anatin'izay. Nanotrona izany fanaovan-tsony izany ny ministry ny asa vaventy. Amin'izao fotoana zao dia efa miezaka ny autorité de Madagasikara mamarana ny dossier pitsipitsiny amin'izy ireo ao ny actualisation des dossiers mba ahafahana mandefa ny appel d'offre anaty fotoana fotsy. Amin'ny faran'ity taona ity na amin'ny fiandohan'ny taona 2024 no everina atomboka ny asa. Isany koa ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny Vahibe sy Mananara ahafahana manala ny fitokanan'ireo toerana ireo.